Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa radio manerantan la feoni fanantenana tundrato kiazava. Isaky ny alina raha andeha tory eo ampandrina iny isika ary tsy fantatsika akory hoe mety tsy hifohy intsontsika ny ampitso dia fahazarantsika trany ny manisy famohamandry eo andono ampandrinantsika eo. Izany tokoa natao hoe fanantenana. Raha tsy misy tokoa moa ny fanantenana ho aiza isika? Minofa mbola hisy maraina vaovao. Ary ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra no fanantenana lehibe ho antsika izay manome toky fa omba antsika mandrakariva rehefa higentsika ny ametraka tanteraka ny fiainantsika eo am-pelantanany. Tsy miova ny teny fikasany ho aso anao manao hoe fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehova dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 7:20 andiny ny faharaiky ambin'ny folo. Amen. Miteni ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofazamalaina fartomotrany andro izany. Radio feon'ny fanantenana. Alasara ny faminanin'ny Baiboly. alasara ny faminanin'ny Baiboly. Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no man'ny radio Adventista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Inona no aseho mariky bibidia? Iza ny bibidia ao amin'ny apokalipsy 7:20? Tena izy tokoa ve ny fanenjehanareo izay tsy mety miankohaka aminy? Inona fa tianao ny alalan'ny valin'ireo ao amin'ny Baiboly eo? Manasanao ary anaraka famelabelarana ratsoatra masina atolotro ny foiben'ny radio Adventista iraisam-pirenena na ny AWR no man'ny Camille Otman filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no olotra izany amin'ny teny malagasy. Dia faly mitafatafa amintsika manohy ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa ao anatin'ny andihana famelabelarana mahakasika ny alasaro ny faminanin'ny Baiboly. Nanaitra ny maro amintsika izay voalaza amin'ny apokalipsy 4:20, izany hoe ao anatin'ireo 4 itin'ny anjely 3 andininy 10 raha isika atreo amin'ny andininy 9 sy ny 10 dia izao no vakintsika ao. Raha misy miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany dia izy koa ny sotro ny divainy fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra. Afatra ilana fieritreretana lalina sy fanapaha-kevitra entitra izany ary ilaina fantatra hoe iza ilay bibidia ary inona ny marika ary ahoana ny alalako fa tsy miankohoka aminy tokoa aho. Izao ny voalaza amin'ny apokalipsy 3:13 ka ny 9:40 sy ny 17. Apokalipsy 3:13 sy ny 17. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo
na ny tsy andevo na ny andevo dia hampandraisiny ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsisy azo ividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany. Efa niarahantsika nianatra fa Satana lay dragona no namefahefana an'ity bibidia anankiray ity na ity fanjakana anankiray ity dia tsy mahagaga raha ho afaka manery ny olona rehetra izy na kely na lehibe na manan-karena na malahelo na tsy andevo na ny andevo handrain'le marika eo amin'ny tanana ankavanana na eo amin'ny andriny. Ary ny famaizana dia famaizana rahateo-karena lehibe mihitsy tsisy azo ividy na hivarotra afa-tsy izay manana an'le marika. Andriamanitra zany etsy an-daniny dia mampitandrina fa izay mekohaka amin'io bibidia io na mandray marika eo amin'ny tanany na ny andriny dia handray ny fahatezeran'Andriamanitra tsy miaroaro zavatra. Etsy an-daniny Satana amin'ny alalan'ity bibidia ity na ity fanjakana ity dia hanafay koa izay rehetra tsy manaiky mandray an'le marika. Ny dikan'izay dia tena hisy ady goavana zany angamba no ady ngeza indrindra izay mety hisy eto ambonin'ny tany. Ary io loha-hevitra io no isan'ny loha-hevitra lehibe indrindra tsy dia mbola nasiana resaka firy hatramin'izay kanefa miteraka ady hevitra be dehibe anivon'ny olona maro. Ifandresantsika teto fa raha manao fikarohana ao amin'ny Google ianao raha manana ordinateur na telefona ahafahana manao an'izay dia ho hitanao fa miverina ny amin'ny 110 tapitrisa mahery ny teny hoe marky ny bibidia amin'ny teny anglisy mark of the beast. Ary mitombo hatrany zany midika izany fa be dehibe ny fikarohana na ady hevitra na vaovao mahakasika an'izany. Ary rehefa mikaroka tokoa ianao mamaky an'ireny boky na fikarohana na firesahana momba ny mariky ny bibidia ireny dia ho hitanao fa misy hevitra sy dikany samihafa samy manana ny antikany azy samy manana ny fiheverany azy izay mifanipaka marobe mahakasika an'izany mariky ny bibidia izany. Ao ireo izay mino fa marika apetraka amin'ny vatana hony eo amin'ny andrina sy ny tanana tahaka ny tato zany na ireny soratra maintimainty tsy mety afaka ireny rehefa soratana amin'ny hoditra. Ao indray ireo milaza fa code-barre ahitana ny marika 690 zany fa ny hevitra be pino indrindra dia ny hoe ilay micropus mitovy amin'ny atsasaky ny fotsim-bary asisika ao anatin'ny hoditra amin'ny tanany zany na atsofoka amin'ny alalan'ny vaksiny ao anatin'ny vatan'olombelona. Izay fandresantsika teto fa tena tsy marina velively. Marina fa misy tokoa reny micropus ireny izay apetaka amin'ny biby na zavatra na olona mba tsy havery azy ary indrindra ahafahana manara-maso ny misy azy naiza lehany. Ary efa fikasana mihitsy efa tetikasa iraisam-pirenena izy io hosolo ny karapanondro, ny karapokotany, ny karta bankera fakana volany amin'ny banky sy ny karatra rehetra ampiasainy ary tsy ho ela mba hamora kokoa ny fanaraha-maso alalana hoe izy ianao, aiza misy anao, hatramin'ny antoko-pivavahana misy anao sy ny sisa. Efa misy koa ohatra ny fampiasana ny telefona ny faritra sasany ahitana ny sorabolanao fotsiny any amin'ny banky fa tsy misy vola kirakiraina intsony rehefa mividy zavatra. Any Chine ohatra dia efa tahaka an'izany. Misy daholo ireo zavatra rehetra ireo fa ny fanontaniana dia ny hoe ireny ve ny mariky ny bibidia na ny iray amin'ireny ve ny mariky ny bibidia araky ny fiheveran'ny maro azy. Raha nanaraka tsara ny fiarah-mianatra teto ianao dia efa mahalala sahady fa tsy hany valiny. Mety ho ampiasaina tokoa ilay micropus atsofoka eo amin'ny tanana saingy tsy iny akory ny mariky ny bibidia. Satana dia miezaka mametraka zavatra sandoka anodinana ny saintsika tsy fantoka amin'ny tena izy. Inona ny marina? Andeha isika hiverina amin'ny Baiboly. Ny Baiboly no nahitana an'izany teny hoe mariky ny bibidia izany voalohany. Noho izany dia aleo ny Baiboly ihany no hanazavany tena heviny. Voalohany indrindra dia izao mazava tsy misy fisalasalana ny voalaza ao amin'ny Baiboly fa ho avy tokoa ny fampiarana izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:12 mikasika ny mariky ny bibidia fa hanasa azy izay tsy manaiky andrayan'ny marika izay apetrana izy ary tsy mety mekoka eo aminy. Tsy misy datin'andro mikasika an'izay fa ho avy izay ho ny tenin'Andriamanitra
ary tsy fantatra raha ho afaka miatra maneran-tany tokoa na mifatra sasany ihany fa dia ho avy izay fanerena izay. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka hita fahazavana mikasika an'izany isika ao amin'ny teniny. Mario fa aorinan'ireo 9 farany ao amin'ny Apokalipsy 7:12 izay ahitantsika an'izay hetsika manokana hanerenan'ny olona handray mariky ny bibidi izay dia izao ny vakitsika eo amin'ny andiny manaraka amin'ny Apokalipsy 7:12. Apokalipsy 7:12 ny amin'ny zanak'ondry sy ny mpanaraka azy. Ny Apokalipsy 7:13 ahitantsika lay bibidi sy ny mpanaraka azy. Ny Apokalipsy 7:14 vao manomboka mihitsy ny andiny voalohany dia mitondra ny lohateny hoe ny amin'ny zanak'ondry sy ny mpanaraka azy. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo tendrombohitra ziona ary nisy 4,400 sy rahetsy nomba azy samy manana ny anarany sy ny anarany ray voasoratra eo amin'ny andriny. Ny hoe 4,400 sy rahetsy dia isa ara-paminaniana ihany koa fa tsy ara-baky teny akory. Mbola isy ny fotoana hanazavana an'izay. Zany hoe misy marika roa samihafa hitantsika hatreto izay samy eo amin'ny andrina avokoa na eo amin'ny tanana. Eo zany ireo olona manaiky ny bibidi izay anana ny mariky ny bibidi eo amin'ny andriny. Ary etsy an-dany kosa dia isy ireo zanak'Andriamanitra izay hanana ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny andriny. Dia mihevitra venao fa Andriamanitra dia ampiasa puce elektrônika, ilay micropuce na microchip ho atsofoka eo amin'ny andron'ireo olona izay manaraka azy? Tsia! Zaho koa tsy mino an'izany. Ary mazava ara-Baiboly fa lalina lavitra no izay heverany maro azy ny fototra hipetrahan'izany marika izany. Fa ny azo antoka dia izao, hizara roa mazava tsara ny olona eto ambony tany ary ny safidiny tsirairay no hamaritra ny toerana isy azy. Ka tonga azy hitondra ny mariky ny bibidi na ny mariky ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny andriny, miloa indrindra ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rao amin'ny lanitra. Akoatran'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:1 dia izao ny vakitsika ao amin'ny Apokalipsy 7:1-7. Apokalipsy 7:1-7. Fa raisintsika avy hatrany ny 1:7. Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andra ny mpanompon'Andriamantsika. Ho asian'Andriamanitra tombo-kase mampiavaka azy zany eo amin'ny andron'ireo tena mpanaraka azy marina, miloha ny amahana ny ilatsahany ireo loza farany. Tombo-kase sandoka kosa izay antsoina hoe mariky ny bibidi no hipetraka eo amin'ny andron'ireo izay manaraka ny bibidi na ireo izay manaiky any Satana. Ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20 dia milaza fa ny anaran'Andriamanitra dia ho hita eo amin'ny andron'ireo olom-bovonjy rehetra izay ho tonga ny an-danitra. Voalaza io fa hahitany tavany izy ireo ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Miverimberina ny fanamafisana ny fametahana marika mampiavaka eo amin'ny andrina na eo amin'ny zanak'Andriamanitra na eo amin'ny mpanaraka ny bibidi. Tsy marika ara-baky teny anefa ireo fa marika ara-paminaniana. Maneho inona ary zany ilay marika na ny tombo-kase eto? Ny andrina dia maneho ny saina, izay saininao, izay miseho ao anatin'ny ati-dohanao ao. Ary ny fametrahana ny marika eo amin'ny tanana dia midika hoe asa ataon'ny tananao. Samy mikendry ny ametraka ny marika eo amin'ny andrintsika sy ny tanantsika na Andriamanitra na ny devoly. Satria manana safidy sika hiandany amin'Andriamanitra na amin'ny Satana. Tian'Andriamanitra apetraka ao amin'ny saintsika ny fahamarinany, ny fitiavany ary ny teniny, ary ny hevitry ny hoe mametaka ny marika na ny tombo-kase eo amin'ny tanana dia izao. Tia ny iainantsika izany, tia ny ampiaritsika eo amin'ny fiainana izany, ry namako. Tsy asa indray andro izany. Inona ny zavatra hitan'Andriamanitra tehirizinao ao anatin'ny sainao sy ny zavatra ataonao? Avelanao hametraka ny fahamarinany sy ny fitiavany ary ny teniny ao anatin'ny sainao ve Andriamanitra? Tianao ve izy hanefi ny sainao hankafy ny fahamarinany amin'ny alalan'ny herin'ny fanahiny masina izay avelanao hanao an'izany an-tsitrapo? Sa Satana no avelanao hanao an'izany? Resahanao fotsiny ve ireo fahamarinana ireo? Sa miezaka ianao eo ambany
sa satana no avelanao anara-po hanefo ny sainao amin'ny toe-tsainy sy hanazatra anao amin'ny asa ratsy fanaony ary hamantsika alalinan'izany ho lasa fiainanao mihitsy. Raha miresaka mikasika ny mariky ny bibidia ny baiboly, move marika arabaka teny izany azo tsapahitanana mazava ny voalaza teo. Zao nivakitsika eo amin'ny Apokalipsy 3:1. Apokalipsy 3:1. Ny amin'ny biby roa izay mpanompo ny dragona, izay ny lohatenyity toko ity. Zao nivakitsika eo. Aritako fa endro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanatandroka 10, loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Ny andiny faharoa dia milaza mazava fa lay dragona nandevoly dia nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Misy toetoetra sasantsasany izay voamarika mazava amin'ny tenin'Andriamanitra mampiavaka an'io bibidia. Efa nomeny ny tenin'Andriamanitra antsika ny toetoetra mampiavaka an'io bibidia. Ary efa nomenantsika teto ny sasantsasany tamin'izy ireny. Ankoatr'ireo izay efa noresahana teto ary dia inona koa ny toetra mampiavaka azy. Zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy 3:7. Aritako ny lohany anankiray izay toa voka efa ho faty nefa sitrana ihany lay feriny saika nafaty azy ary gaga ny tany rehetra nanaraka lay bibidia. Naratra saiky maty zany lay bibidia nefa sitrana ihany. Rehefa izany dia anaraka azy zao tontolo zao. Izay zany fomba anankiray hafantarana azy. Voalaza eto fa gaga ny tany rehetra fa tsy hoe ny salasala. Fa inona moa no nitranga? Nalainy Général Berthier Sambobel tamin'ny taona 8,790 ny filohany zany fahefana izany ary maty tany Antsestany. Ny hevitra ny atsasaka Eoropa tamin'izay fotoana izay fa ny farana tamin'ny toe-javatra io ny fanjakana io fahefana io. Nefa efa fantatr'Andriamanitra fa ho sitrana izy araka ny voalazany faminaniana eto ary ny hery miasa mangina avy amin'ny fanjakany dia hitombo mandra-pahatonga n'izao tontolo izao hanaraka ny fitarihany arak'izay hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 3:7. Ny toetra manaraka izay ampiavaka azy dia ity: hanana nisa mahagaga 920 lay bibidia. Zao ny voasoratra amin'ny Apokalipsy 3:7. Apokalipsy 3:7. Indro ny fahendrena, aoka izay manan-tsaina hanisa ny isany bibidia, fa fanisan'ny olona izany, ary 920 no isany. Ambaran'ny Baiboly mazava tsara ary fa isan'olombelona le izy, le hoe 920. Diso tanteraka zany ny fanazavana moderna n'io 920 io, izay ampiaran'ny olona karazana teknôlôjia. Tsy ilayntsika ny mandany andro hoe iza mireny no izy, satria mazava ny ambaran'ny Baiboly fa olona zany izy io. Mazava ho azy fa tsy nanenjika ny olo-masina ny teknôlôjia, na ny code-barre, na ny puce elektrônika sy ny zavatra hafa nandritra ny 900 taona izay nampiavaka n'ilay bibidia. Tsy nanao blasfemi ny lazany tena no Andriamanitra koa reny zavatra reny. Mario tsara zany fa misy toetoetra miaraka mifameno mampiavaka n'ilay bibidia izay nomeny dragona fahefana, fa tsy toetoetra anankiray fotsiny akory. Ka aoka hitandrina tsara rehefa mianatra fa milohany ny antsotsika ny fahefana anankiray hoe antikristy dia tsy maintsy azontsika antoka aloha fa mahafeno ny fanoritsoritana rehetra omeny Baiboly momba azy zany fahefana izany. Milaza mazava ny teny fa an'olona izany isa izany, nefa koa an'ilay bibidia. Azo omena izay rehetra liana manokana ny amin'ny hevitrilay hoe 920. Fandeha isika hijery toetoetra anankiray hafa izay mampiavaka an'ity bibidia ity, ilay nomeny ny dragona fahefana. Inona ilay toetoetra manaraka? Tsy fahefana ara-panjakana fotsiny izy ity fa sady fahefana ara-pivavahana, ary tafiditra ao amin'ny raha-piakofana mihitsy izy, mitaky ny olona hiankohoka aminy. Zao ny voalaza momba an'izany ao amin'ny Apokalipsy 3:13-15. Apokalipsy 3:13-15.
dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana. Efa nianarantsika teto tamin'ny Atsipriany ny amin'izay hoe 12 volana zay na ny 790 andro izay midika ho taona. Dia zao no toy ny teny, ary iankohako eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry zay voavono hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Misy resaka fiankohofana eto, ary io ny tena tanjo ny Satana. Mba tiankonge ny ankohofan'ny olona aminy. Nahoana no Andriamanitra rery no iankohofana, ary raha azo atao dia atodika ny aminy mihitsy ny fiankohofana rehetra. Iankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry zay voavono hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Dia mbola hitantsika mazava eto ihany ilay fizarana roa voalaza mazava tsara eto, ireo izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry, ireo no iankohaka eo anoloan'ilay bibidia. Ary ny olona rehetra maneran-tany dia asainy manao an'izany, ary izay tsy manaiky an'izany dia tsy havelany vidy, tsy havelany varotra, araka ny efa nivakintsika tao amin'ny Apokalipsy 7 teo. Raha tsy saronao dia ny 9 sy ny 17 no misy an'izay. 9 sy ny 17. Etsy andanin'izay zany dia mazava tsara fa ireo izay manana ny marik'Andriamanitra nijoro ho azy hatramin'ny farany dia tsy hanaiky hiankohoka amin'ny bibidia. Ka ny mampiavaka an'ity fahefana ity zany izay nomeny dragona fahefana dia misahana ny zavatra ara-panahy izy no sady fitondrana ara-politika. Miveriny nefatra ny teny hoe miankohoka, miankohoka, miankohoka ao amin'ny Apokalipsy 7 izay toko mampitandrina antsika ny amin'ny fiankohofana sandoka. Dia hitantsika eto zany ny antony mahatonga an'Andriamanitra manao antso ao amin'ny Apokalipsy 7 andiny 9 manao hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy ary miankohofa amin'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary loharano. Satria ity bibidia ity dia anerin'ny olona rehetra hiankohoka aminy koa. Ny toetra anankiray farany izay ho resantsika mampiavaka an'ity bibidia ity na ilay fanjakana izay nomeny dragona fahefana dia ity hiady sy hanenjika ny olo-masina io bibidia io. Zao ny voasoratra momba an'izany eo amin'ny Apokalipsy 7:7. Apokalipsy 7:7. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Io le fem-potoana lava dia lava izay nanenjehana mafy ireo izay mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra tsy misy fanovanana kely azy, sola scriptura. Dia nampangaina tsy andrariny ho nanao eloka mahatsiravina reny olona reny, namoronana n'izao karazana eloka izao ary lazaina fa fototry ny loza manatambony tranga rehetra. Mbola hiverina izany. Noelohina tamin'ny ara-tsimpanao mpikomy tamin'ny ampira izy ireo tamin'izany fotoana izany, sady fahavalon'ny fivavahana hony. Jerehony ny fahaizan'ny Satana mandaingy reo olona izay sarotony tamin'ny fivavahana mifanaraka madiodio amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra indray, nolazainy fa fahavalon'ny fivavahana, kanefa izy mihitsy ny fahavalon'ny fivavahana, ary mario fa izany foana ny fanaon'ny Satana sy ny mpanaraka azy. Dia maro tamin'ireny olona ireny tamin'izany fotoana izany no natsipy ho an'ny bibidia na nidorana velona teo amin'ny toeram-pilanonana. Zavatra efa niseho zany ary efa niresantsika teto. Misy tamin'ireny olona ireny no nidorana velona, tena be dehibe izy ireny. Anisan'izany ry John Huss, izay mpamakilay ara-pivavahana nalaza. Rehefa hodorana izy dia mbola nalaina fanandry mandeha, nalain'izy ireo fanandry mandeha hoe raha toa ka sahinao ny mandany finoanao ny baiboly apahabe maso eo mason'ny olona rehetra dia tsy hodorana ianao. Kanefa maika nasehoany fa fotoana anankiray hanehoany ny mahazanak'Andriamanitra azy zany fotoana izany, mijoro amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany, satria azo ny antoka
ny fananganana azy amin'ny maty. Ny mpahitantara Dobin sy Willy dia nilaza fa olona tsy nanantsiny atapitrisany no novonoina tao anatin'ny famonoana olona indray mandeha monja. Hoy ny mpanoratra anankiray antsoina hoe Lecky ao amin'ny boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism. Zao ny voasoratra ao anatiny. Io fahefana io no nandatsadra olona tsy nanantsiny be indrindra no ny rafitra hafa izay nisy teo amin'ny olombelona. Ondray ny mpanoratra anankiray antsoina hoe John Daniel ao amin'ny bokiny The Grand Design Exposed. Zao no nisoratany ao amin'ilay boky. Ho an'ny mpikaroka rehetra izay tsy manao fahadisoana dia sahy milaza fa ny tantara dia maimbo ny fandatsahan-drahany io fahefana io izay nanafoana tanàna sy vahoaka tsy nisy famindrapo satria niankohoka tamin'ny fomba hafa fotsiny izay tsy nitovy tamin'ny an'izy ireo. Niankohoka tamin'ny fomba hafa fotsiny izay tsy nitovy tamin'izy ireo. Hitantsika fa misy resaka fiankohofana ady ho amin'ny fiankohofana ao anatin'ny adiny tsara sy ny ratsy. Zao ny voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny faharoa amby roapolo. Jaona voalohany toko faharoa andiny faharoa amby roapolo. Iza ny mpandainga? Afa-tsy ilay mandahan Jesosy tsy io Kristy. Izy no antikristy dia izay mandany ray sy ny zanaka. Ry mpiara-mianatra amiko, anterina indray fa ireo teny rehetra novakiana ireo na avy tamin'ny soratra masina mivantana na ny fanamarinana an'izany, ny fisehon'izany teo amin'ny tantara izay mbola azonao amarinina tsara dia tsy mikendry afa-tsy ny fikarohana ny marina. Andriamanitra mihitsy no nilaza tamintsika fa misy marika izay tsy tokony ho raisintsika ary misy marika izay tsy maintsy raisintsika ary hiainana mihitsy izany fa tsy marika ety ivelany fotsiny. Raha fitinina ny zavatra niresahana teo, ny afatry ny anjely voalohany ao amin'ny Apokalipsy toko 4:12 dia miantso ny olombelona rehetra hiankohoka amin'ny paharin'ny lanitra sy ny tany. Ny afatry ny anjely fahatelo dia mampitandrina ny olombelona tsy hankohoka amin'ny bibidia. Ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko 7:15 dia fanerena ny olona rehetra ero an-tany hiankohoka amin'ny bibidia sy handray ny marika eo amin'ny tanany, ary izay tsy manaiky an'izany dia tsy azo hividy na hivarotra. Mizara roa mazava tsara eto ny safidy. Tsy misy ny eo atenatenany. Ao ireo izay hiankohoka amin'izay nanao ny lanitra sy ny tany, ary ao izay hiankohoka amin'ny Satana amin'ny alalan'ilay bibidia. Ny fiankofana no tena fototry ny ady lehibe fanaovantsara sy ny ratsy amafisina izay miseho amin'ny fitaomana ny olona hiankohoka amin'ny andaniny na amin'ny ankilany, ary averina ihany tsy misy afaka hijanona eo atenatenany. Ny Apokalipsy toko 4:12 Apokalipsy toko 4:12 no milaza ny toetoetra ampiavaka ny olona ho mpanaraka ny Kristy hatramin'ny farany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy ny finoanan'i Jesosy fotsiny, tsy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra fotsiny, fa izy roa miaraka, ary manana ny ivony ao anatin'izany ny resaka fiankohofana. Dia amafisina ihany fa tsy ny fikarohana amin'ny boky hafa na ny internet no ahitanao ny marina mikasika ny mariky ny bibidia fa ao amin'ny Baiboly irery ihany, satria ny Baiboly nahalalana an'izany voalohany ary manazava an'izany tsara amin'ny heviny feno araka ny nandrenesantsika azy hatreto. Voafaritra mazava tsara ny mampiavaka an'ireo antoko roa tsy maintsy hisafidianan'ny olona rehetra eto an-tany, na iza na iza. Ireo izay hankohoka amin'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina dia mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy, ary ny andany kosa dia hiankohoka amin'ny bibidia sy hitandrina ny lalàna avoakany. Mazava ny safidy tsy maintsy ho ataony tsirairay. Mazava ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra mikasika an'izany. Rehefa nanome ireo didy samihafa antsoina ho lalàna seremoniely ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra dia nitanysainy tamin'i Mosesy fotsiny ihany izany. Fa ny didin'Andriamanitra miisa 10 dia nisoratany ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy teo amin'ny vato
ny hevitr' izany dia izao tsy azo ovana ao anatin'io lalàny io rery no ahitantsika ny mariky ny tompo-kasen'andriamanitra. Ny tompo-kase dia milaza mazava ny mombamomba ny tompony, ny anarany, ny fahatra iadidiny, ny asa, ny fahefany. Averina ihany izany aiza ho aiza ao amin'ireo didy soratany ratsan-tanan'andriamanitra ireo ary ny misy ny tompo-kasehany ao amin'ny didy 4. Inona ny teny voalohany ao amin'io didy io? Mahatsiarova. Zay, mahatsiarova. Aiza no ahafana manao an'izany asa fitadidiana izany? Ao amin'ny ati-dohantsika. Eo amin'ny ati-doha mifanitsy amin'ny andrina mihitsy. Enin'andro no iasanao. Amin'inona moa isika no miasa? Amin'ny tanana. Fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7. Tsy sabatany jiosy io averina ihany zay. Ka raha Jehovah no Andriamanitra ao dia miankohofa amin'ny andro sabata. Dia ny sabata zay tompo-kasen'Andriamanitra. Tsy misy na iza afaka manova ny sabata masin'Andriamanitra. Efa nambaran' Jesosy mazava tsara ao amin'ny Mateo 5:17 sy ny 18. Mateo 5:17 sy ny 18 hoe aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany, dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ao anatin'izany eo anivony mihitsy ny sabata masin'Andriamanitra zay tompo-kasen'Andriamanitra. Tsy azo ovaina izany. Zao ny vakitsika eo amin'ny Eksodosy 1:13 sy ny 17. Eksodosy 1:13 sy ny 17. Hatramin'ny taranany faramandimby dia ho fanekena mandrakizay izany, ho famantarana amiko Andriamanitra sy aminareo zanako mandrakizay izany. Zao koa ny vakitsika eo amin'ny Ezekela 20:20. Ezekela 20:20 ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Dia mbola pitsika ihany ao amin'ny 12. Ezekela 20:12 ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Averina ihany fa ananany Satana fisandohana avokoa ny fahamarinana raha Baiboly rehetra. Raha mametraka ny sabata marina zany Andriamanitra dia manolotra sabata diso Satana. Anjaranao ny mandinika ny tokony ataonao. Inona moa ny toetra anankiray izay anisany hampiavaka manokana an'ity bibidia na fanjakana handray fahefana avy amin'ny dragona na ny devoly ity? Zao ny voalaza amin'ny Daniela 7:15. Daniela 7:15. Ary hiteny hanohitra ny avo indrindra izy sy hampahoro ny olo-masiny ny avo indrindra. Efa nitranga izany. Ary hitady hanova fotoana sy lalàna. Hitady hanova fotoana sy lalàna. Ary hatolotra eo an-tanany ireo ambara-patapitry ny fehitrandro ray sy ny fehitrandro roa ary ny atsasaky ny fehitrandro. Mifanindran-dalana ny faminaniany Daniela 7 sy ny Apokalipsy 13. Ndika teny hafa tahaka ny ao amin'ny King James Version dia manao hoe ikasa anova fotoana sy lalàna izy. Fahasahiana lehibe anie zany. Ny sabata ny didy 4 dia mbola mitoetra ary namako. Azonao ataony makany am-piangonana na isan'andro san'andro aza, tsy hany ny olana. Fa ny andro no hamasin'Andriamanitra iankohofana amin'ny manokana dia ny andro sabata. Inoko fa mazava izay. Inona moa no zavatra nokianin'Andriamanitra tamin'ny mpisorona na ny mpitandrina taloha? Zao ny vakitsika ao amin'ny Malaki 2:7-8. Malaki 2:7-8. Fa ianareo kosa dia efa nivilalana sady nampatafotohina olona maro ny amin'ny lalàna noho ny tsy nitandremanareo ny lalako sy ny zahanareo tavan'olona ny amin'ny lalàna. Milaza eto Andriamanitra fa tsy nitandrina ny lalàny ireo mpitarika ara-pivavahana tamin'ny andron'i Ezekela sady naniratsira ny didiny, zavatra efa nitranga taloha no mbola miverina amin'izao fotoana izao. Hoy ny voalaza amin'ny Ezekela 2:12-17.
Ezekela 2:20 ny mpisorona dia mandika ny lalako sy mandoto ny zavatra masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, ary mampiseho ny tsy fitoviany maloto sy ny maloto, ary mitampo maso tsy hijeriny sabatako izy, ary tsy ratsiraina ao aminy aho. Zava-misy ve zany sa tsy misy? Mbola mitranga zany amin'izao fotoana izao. Zao nolazay mpitarika fivavahana sasany, tsy misy mahasamihafa azy ny sabata na alahady na andro hafa. Rehefa mahitsy fo ianao, tsy hitanao very namana ny mahafitaka an'izany. Ara-baiboly ve zany resaka izany? Ilaina ny mahitsy fo, fa tsy ampy izany. Averina ihany izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy miaraka. Ry namako, mbola miteny toy izao Andriamanitra ao amin'ny Ezekela 2:20. Ezekela 2:20. Hamavoinao ny zavatra masina ary lotoinao ny sabatako. Tsy mety amin'Andriamanitra izany. Androsaka ny fahatezerany amin'ireo izay miteny toy ny eo amin'ny Ezekela 2:20. Andriamanitra. Zao mantsy ny tenin'izy ireo, zao no lazain'i Jehovah Tompo. Nefa Jehovah tsy niteny tsinona. Tsy mangina io Jehovah io? Tsy hodian'Andriamanitra tsy hita na adinony reny fanampiana sy fanesorana ny teniny ireny ane? Hanadinana antsika izany ary voarakitra ao amin'ny Apokalipsy mihitsy. Loza ny milaza fa hevitr'Andriamanitra ny hevitsika. Tsy azontsika taonao viana ny mametraka teny ao am-bavan'Andriamanitra na manao tsinitsinina zay nolazainy. Jesosy dia nampianatra antsika fa ny fiantsoana ny anaran'Andriamanitra na koa ny fitariana fandaranasa fanampiana ny hafa na dia atao amin'ny toe-tsaina tsy misy fitiavatena azy zany dia ho tsinotsinona zany raha tsy arahana fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra feno. Ny fanaovanao zavatra anankiray zany tsy manamarina ny fanaovanao tsirambina ny tokony atao. Milaza ny soratra masina fa ny fankatoavana ny fitsapana ny fivavahana azo ekena na ny mpanaradian'i Jesosy tena izy. Ireo izay manolo tena feno hitory ny anaran'i Jesosy nefa tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra dia tsy mahazo ny faneken'Andriamanitra. Ahoana hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao Mateo 5:17 ary mbola miverina ao amin'ny Marka 7:7. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Tsaroako eto ny afatrafatra napetraka Jesosy fampitandremana izay efa niteneniny ao amin'ny Mateo 7:20 ka hatrany amin'ny 7:20. Mateo 7:20 ka hatrany 7:20. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko. Be deaibe mantsika no mandefa fitenenana tahakan'izao hoe Andriamanitra iray ihany no ivavahana. Ka raha Andriamanitra iray ihany no ivavahana dia tokony ho sitrapon'Andriamanitra iray ihany zany no arahana. Fa matoa misy zavatra anankiroa mifanipaka, tsy maintsy diso zany ny anankiray. Fa aza asaitsika miteny izay tsy niteneniny Andriamanitra. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko. Tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Fampitandremana mazava daholo zany ireo olona. Amin'izao fotoana izao aloha dia tsara ny manamarika fa tsy misy na dia olona iray aza mbola manana ny mariky ny Biblia, mbola fampitandremana ny mandeha. Tsy mbola diso ariana loatra raha izao ianao ny mandray fanapa-kevitra. Tsy antoko-pivavahana ny resahana eto fa samy misy olon'Andriamanitra tena tia azy avokoa, averina ihany izay, amin'ny antoko-pivavahana rehetra mifoko rehetra ny samy hafa firenena. Fa rehefa mandre ny antson'Andriamanitra mivantana isika, voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12.
raha tena tian'andriamanitra ianao manapa-hevitra hametraka safidy mazava hihevitra ny hoavinao sy ny taranakao mandrakizay. Ho avy ny andro izay tsisy olona hazo hividina hivarotra raha tsy manana ny marika, ka izao no andro fanararotana. Noho izany dia hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:15-17. Jaona 2:15-17. Mbola kely ihany hitoerany mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy malala izay alehany. Zao ny fotoana tsy maintsy andraisantsika fanapa-kevitra. Ny ampitso ny ampitso tsy atsika, ny avoky ny anio ariva aza tsy fantatrao. Ka dia manasanao Andriamanitra, eritreritra mazava tsara, ary andray fanapa-kevitra avetrany, hiandany aminy. Aza mijery ny atsimona ny avaratra, samotsaraina amin'ny asany tsirairay. Tsy manana zo hifampitsara isika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra irery ihany no mpitsara marina ny ao anatin'ny fony tsirairay sy ny ataony. Ry namako, ry mpiara-mianatra amiko, tena tiako ianao. Zany no izarako aminao ny fahamarinana. Miaraka manao ezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra isika, mba hanao safidy mazava hanaraka azy amin'ny fotsika rehetra, tsy hanenenana izany. Raha tsy maintsy handalo fahafatesana dia ho toromaso fotsiny izany, fa isy dia isy ny fitsanganana amin'ny maty. Ry namako, mpamindra fo ny Andriamanitsika, nefa amin'ny fotoana anankiray dia tsy maintsy mifarana izany. Mbola manam-potoana ianao hifidianana ny lalany. Zao ny vakintsika ao amin'ny Apokalipsy 7:1-7. Apokalipsy 7:1-7. Rehefa afaka izany, dia indro fa indreo nisy anjely 4 nitsangana teo amin'ny vazantany 4, niazona ny rivotra 4 amin'ny tany, mba tsisy rivotra hitsoka amin'ny tany, na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fambokasen'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely 4 izay navela nimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina na hoe, aza manimba ny tany, na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisina hitomboka se eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamanitsika. Tiako mba handray an'izany tomboka se izany ianao. Ny rivotra dia maneho fifandirana, maneho ady, maneho tabataba, maneho loza, sakanan'Andriamanitra ny fandravany eto tany, mandra-pahatonga ny olony handray fanapa-kevitra homba na hanohitra azy sy ireo zavatra rehetra momba azy. Tsy ampy ny manompo an'Andriamanitra fotsiny, tsy maintsy mankatoa azy isika. Ianao ve tia azy dia tsy mankatoa azy, tsy hafahafa ve zany? Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko Jehova. Mazava izany. Iza moa no hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny andro farany. Zao ny vakintsika ao amin'ny Apokalipsy 4:7-7. Apokalipsy 4:7-7. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka an'ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe, raha misy miankohoka eo anoloan'ny biby dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa misotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo natrehny anjely masina sy eo natrehny zanak'ondrisy. Inona ny fahatezeran'Andriamanitra? Voalaza eto. Zao ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 5:1. Apokalipsy 5:1. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe ny magaga, dia anjely 7 izay nanana ny loza 7 farany, satria ireny no enti manatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Hono aho, amin'ny maha-kristianina mitandrina ny didin'Andriamanitra atsika, tokony hatahotra ny loza 7 farany ve isika? Tsia, hoy ny tompontsika, aza matahotra. Zao ny lazainy ao amin'ny Salamo 119:10 Salamo 119:10. Tsisy loza anjoanao na aretina hanakaiky ny lainao, fa izy andidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alianao. Amen. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy milatsaka ny loza 7, fa rehefa vita ny fametrahana ny tombo-kase, aoriana ny safidy mazava ataony tsirairay, handray ny mariky ny bibidi na handray ny mariky ny tombo-kasen'Andriamanitra, dia vita ny ho anjarany tsirairay izay. Mazava ny safidiny, dia hilatsaka ny loza 7.
amin'izay fotoana izay dia azo fiarovana manokana ho voafina tsy ho traritra ny loza fito farany ireo izay mandray ny tombo-kasen'Andriamanitra. Ny Apokalipsy 13:14 dia milaza fa niankohoka teo anoloan'ilay dragona ireo satria izy no nanome fahefana ho an'ilay bibidia. Hitantsika amin'izany ny hafetsehan'ny devoly ireo izay miankohoka amin'ny bibidia izany dia hay miankohoka amin'ny dragona mivantana, miankohoka amin'ny devoly mivantana, ary efa hita hatrany am-boalohany iny ny hafetseny. Mazava izany, mazava ho azy fa tamin'ny tsy fahalalana no nivavahany maro tamin'ny dragona, satria ny dragona nanome fahefana ho an'ny bibidia. Rafitra sandoka izany, ary izao tontolo izao dia nanomboka ny saina tahaka ny bibidia ary nanaraka ny toe-tsainy. Ny marik'Andriamanitra kosa dia ny fiankofana amin'ny sabata, ny lalam-pahafahana avy amin'Andriamanitra izany. Ahoana ny voalaza amin'ny Apokalipsy 12:7-8. Apokalipsy 12:7-8 sambatra izay mitandrina ny didiny mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina. Efa nianarantsika teto ny tombontsoa ho azon'izay rehetra manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, manaiky ho mpanaraka azy feno, fa anisan'izay handray anjara amin'ny fihinanana ny fahafahana mihinana amin'ilay azonaina izy rehefa tonga any an-danitra. Ny azonaina izay hiazona azy ho velona tanora lalandava mandrakizay. Sambatra izay mitandrina ny didiny mba hanana ny fahefana hihinana amin'izany azonaina izany. Samy andray fanapa-kevitra ny tsirairay, na omba na hanohitra an'Andriamanitra. Zao ny voalaza ao Matteo 12:7. Zay tsy momba dia manohitra, ary zay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Alay fisarentsaina nge vahoaka marobe mitangorony eo anoloan'ny fefy. Ao amin'ny ilan'ny fefy i Jesosy mijoro ampitsikiana. Ao amin'ny ilany kosa Satana mivezivezy mandroso sy miemotra, samy manomboka miantso ny vahoaka na Jesosy na Satana. Dia indro samy manapa-kevitra ny tsirairay, samy mifidy izay ho tompony, na Jesosy na Satana. Dia indro nisy lehilahy anankiray nanapa-kevitra tsy ho anisan'ny iray amin'ireo vondron'olona ireo. Dia nianika ny fefy izy, dia nijoro tamin'ny tongotra anankiray teo, ary tsy te hihetsika mihitsy. Dia nitodika Jesosy ary niala teo ary niaraka tamin'ny mpanaradia azy. Dia lasa koa Satana niaraka tamin'ny antokony. Nipetraka teo amin'ny fefy ilay lehilahy, sady nitsika, nihevitra ny tena no fetsy. Tampoka teo anefa, nahita endrika nanatona azy izy. Tsapany fa Satana io. Dia nangovotra izy, niteny tamin'ny devoly hoe, andao andeha. Sahiran-tsaina izy namaly hoe, tsy nifidy anao ania, tsy nifidin'izaniza. Dia nitsika tamin'ny mpifaliana Satana, sady niteny taminy hoe, risakaiza, efa namana ny fidy ahy ianao. Hitanao, satria io fefy io. Ry namako, tsy misy fisalasalana atao tsaiko hoe lafy ny aiza amin'io fefy io ny tiako isy ahy. Ahoana ny aminao? Mampitandrina Jesosy, izay tsy momba dia manohitra. Tsy misy eo tenantenany. Ry namako, ny fisalasalana dia efa fanapa-kevitra. Raha tsy mitaky an' Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana ianao, dia iza no hamonjy anao eo? Mazava ny lazain'ny Baiboly, Jesosy ny varavarana, vavahady ho any an-danitra, lalatokana mankany. Hoy ny voalaza amin'ny Jaona 4:4. Jaona 4:4, tsy misy mankany amiray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy maintsy mifidy an' Jesosy isika, ary mijoro ho an'ny fahamarinany. Nianatra ny teniny isika teto, ho avy tsy ho ela izy ry namako, ny fangatahan'andro dia midika ho salasalana. Mipetraka eo ambony fefy angenao zany. Tsapanao ve fa miantso anao Jesosy zao ankehitriny zao? Hitanao amin'ny Baiboly ve fa ny zava-dehibe manodidina ny andro farany dia ny resaka fiankohofana? Miantso anao Jesosy, tsy ho azon'ny Satana fitahana tahaka ny nanaovany an'i Eva. Raha resy ny Eva, dia tia ny andresy ianao. Misandoka ao ambadiky ny bibidia izy mba nerin'ny olona rehetra hiankohoka aminy koa. Miantso anao Jesosy, miankohofa amiko, izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ho fierovana anao no anton'izany. Fa tsy sanatria folie de grandeur dia ireo olona izay manaonao foana mihitsy satria adalam-boninahitra. Movy ianao
amin'ity animo ity teteny am' Jesosy hoe mifidy ny ankatoa ampitiavana anao aho, tena tiako ianao. Teteny ve ianao hoe tsy te-ankohoka amin'ny bibidia sy handray ny marika avy aminy aho? Fanirianao ve ny amelan Jesosy ahafantatra fa manaiky ny sabata maro ny Baiboly ianao, ilay sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao? Angambany io dia tianao fantatra Jesosy fa maniry atao batisy ianao ka raha ekenao zany, ary tianao nitondrana iambavaka izany etaetanao zany, dia mandefasa afatra aminay amin'ny alalan'ireto laharana telefonina ireto: 034 06 797 62 033 07 170 70, na koa amin'ny alalan'ity adresy mailaka ity: awr feo fanantenana, awr feo fanantenana, mitambatra avokoa zay @gmail.com, @gmail.com, na koa amin'ny page Facebook AWR Malagasy, AWR Malagasy. Ary rehefa tonga aty aminay zany dia hivavaka ho anao zay. Fa mialohan'ny isa rahantsika dia hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, mivavaka mba ampahirezinao izay sahiran-tsaina ny amin'ny fanapa-kevitra ho raisiny amin'izao fotoana izao. Ampahirezo izy, ampahirato ny masony, ahitany ny hoavy mazava miaraka aminao, ka andraisan'ny fanapa-kevitra hiandany avy hatrany aminao. Fantatray fa hoavy tsy ho ela ianao. Handray fanapa-kevitra ho an'ny tenanay manokana izahay, dia izay hiandanenay. Tompo, aoka ianao amin'ny olona tsirairay avy amin'ny fomba manokana amin'izao minitra sy segondra izao, ary irao ny fanahinao masina, hitari-dalana azy ireo ao amin'ny teninao. Fantatro fa misy ireo miaino amin'izao fotoana izao, miombona aminao amin'ny fanoloran-tena tahaka ny Josoa manao hoe: fa raha izaho sy ny ankonako kosa dia hanompo anao izahay, amin'ny anaran-tsoa sarobidin'i Jesosy. Amen. Misaotranao zahay noho ny faharetanao hatramin'ny farany nandray ny tenin'Andriamanitra. Fitaovana ihany izay fa Jehovah Andriamanitra no mampita ny afatra ho amintsika. Aza misalasala raha misy fanontaniana. Ny loha hevitra izay irahantsika mijery eto akaiky amin'ny manaraka dia ny amin'ilay vehivavy janga ao anatin'ny alasaro amin'ny faminaniany Baiboly hatrany. Fidio ny lalan'Andriamanitra. Manao mandram-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanjo. Sani Sébastien. Tia sudinsi tane rahavana Famarinani Tenina Jamanita Sara utsaivinyanefa Fampiarantsika izany no tena fivavahana Sano kelante rahavako ny afatiny tompo manahoe Sy tonga dafalalana sy ny mpaminanya Sy tonga ho mba handravafa Bahana atanteraka Tsarovy korery mpivavako ny teniny Jesosy manahoe Ratia iana reheo ite itandrina ny didikio
arisa wangatakambawanaare sani yapatizani nunata ufana sana ayisiyana irusu amilalani Jehova andia patihivohona deo piyana tatukuyana kuwasana nawiyaretunguta amini sabatani Jehova siandia amisaitiyana fahana zani yanduni masina deiravurava Jehova tukuyana asawasare nipapiarantika yisane fanyatimula sabute nusabatapitsaharana arakisafanumena hatane dehena isayanire layandamantatupunare fanyanade Jesosi ilaitupuni sabata sinanuvasani walahati navutalahata AWR feony fanantenana. Unifanabarani Jesasi we sambatsema maksimi hainuti teniniti faminaniniti ikamitandisa basuratawanatilehefa antumuta aneni yahandu uwamizani jitare rahabako nuilana nifaharetana amini faokana jamanita demitandititina jamanita simitanani finunani ainani Jesosi sani yapatizani nunata ufana sana aisiyana irusu amilalani Jehova andia patihivona deu piyana tatukuyana kuwasana nawiyaretunguta amini sabatani Jehova siandea amisaitiyana fahana zani yanduni masina deiravurava Jehova tukuyana asawasare nifapiarantika yisane fanyatimula sabute nusabatapitsaharana arakisaifanumena hatane dehena isayanire layandamantatupunare fanyanade Jesosi ilaitupuni sabata sinanuvasani walahati na kutalata Ilay feony fanantenana. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.